Nampahafantarina tetsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Anosy ny maraina teo ny fivoahan'ny boky mitondra ny lohateny hoe Le régime de transition à Madagascar de 1972 à 1975 izay nosoratan'ireo mpahay tantara amin'ny rahalahy ny professeur Solarson Lalaso Jano sy ny docteur Denise Alexandre Lainiriko. Mitondra ny lohateny hoe Le régime de transition à Madagascar de 1972 à 1975 dia boky natao ampahafantarana ny tantaran'i Madagasikara teo anelanelan'ny taona 20 sy 20 izany hoe boky miresaka ny fitondrana tetezamita voalohany teto Madagasikara taorian'ny ionganan'ny fitondran'ny filoha Philibert Tsiranana. Dia amin'ny ankapobeny ny zavatra hita ao anatin'ilay boky dia hoe iza ny olona mitantana ny firenena nandritra ny vanim-potoana ny tetezamita io, izany hoe teo ny miaramila dia teo ihany koa ireo atao hoe olona sivily niaraka niasa tamin'ny miaramila ary ny politika izay nataony zareo, izany hoe politika izay natao hoe hialana amin'ny rafitra nisy teo aloha. Dia io atao hoe politika ny tetezamita io no tena hoe resahana be dia be ao anatin'io boky izay navoaka androany io. Fotoana mety hamoahana izao boky izao mihitsy ny fotoana ankehitriny, hoy ny fanazavana, mba tsy hamerenana ny diso tamin'ny zava-nisy tany aloha intsony sy ho fisorohana krizy vaovao indray. Amin'izao ny ankamaroan'ny ataontsika hoe tanora dia tsy mahafantatra intsony ilay ataontsika hoe tetezamita voalohany. Izay no nahatonga hoe tsara fotoana mety izao raha ampitaina amin'ny tanora, indrindra ny tanora amin'izao fotoana izao hoe inona marina ny zavatra nitranga nandritra ny vanim-potoana io ary mba hahafantarantsika koa hoe indraindray ny zavatra efa hitantsika tany aloha ihany nohatra misy endrika vaovao isehony amin'izao fotoana izao fa tsy tena hoe zavatra vaovao, tena hoe tena vaovao.